sikizo izani yapitatika haribi paruta parizi tianda ikanani anapakatika Adimana pinazi amini pinina izi arana hallelujah Jesu mayori tiameli heri izi tianda hallelujah Manita, we batikiza, izini alifana pirana. Itali radu la vitaziana, kalume wazani nipina. Alimana pina, ziyani nipina, izi arana, hallelujah. Jesu simayeri, tiambeli meri, izi tiana hallelujah. Maritani mubatikiza izini tena faza dama Iangile ibe iparigana Lopeza narangani yamani Adimana pina ziyamini pirina Iziyarana hallelujah Jesu simayeri ziyameli heri Iziyana Adimana pina ziyamini pirina Iziyarana hallelujah Jesu simayeri ziyameli heri Iziyana hallelujah 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 Inna nafal kwa Jehova nulsureta zinatan tamko Inna nafal tu Anitava tumpi Nulsuret Atani pamiki Inna nafal tu Anitava tumpi Nulsuret Atani pamiki Adai kapokini Kamunja nawita Dari atu nyara Nabi Tewa Adai kapokini Kamunja nawita Dari atu nyara Nabi Tewa Tewa, Ogena Nyeliku, Wana Retiki. Happy, Zara Patronatiki, Nisarani Tewa, Ogena Nyeliku, Wana Retiki. Adai Kapapa, Adai Kapakini, Karinja Nawiza, Dari Together, Rabbi Tewa, and I need a baby. Karinja Nawiza, Dari Together, Rabbi Tewa. Malam Tanzani, Asandani Yandi, Viri Naini, Anta California,
Valia favelina, si recitava alla piandia. Nel caso vecchio qui, amici diceva, alla vita para tutti serena. La vita, tu mi liberai qui, e la mia piana di sana. Andai a vita tutti. La vita marisa, Maria te brava rabiteva. La vita tutti, la vita marisa, Maria te brava rabiteva. Maria te brava Jehovah, hallelujah, hallelujah. Come as a velireria, as a velireria, from the Belveria, from the Belveria, as a velireria, as a velireria. Fatima Tukana, Ira, Fatima Tukana, as a velirera, as a velirera, from the Belveria, from the Belveria. Até ficar zaleteira aí, full se arriva, full se arriva. Full se arriva, assim fa dira na tsara mzaya. As I velireria, Pantano, Nini Santi, Nawe. So teach my Monday, so tria, to my Monday, Irania. Yaman Tamizya, Yaman Yutamuti, Sadi, Yali Faku, Yari, Hinifanata Naku, you know to say. As a velirera, as a velirera, Fatima Tukana, Fatima Tukana, as a velirera, até o final, as a velirera, também tem vera. And the Belveria,
Jesús. Azavela Guerreira, atau pemantulun. Azavela Guerreira, Patsimatu kana, Patsimatu kana, Azavela Guerreira, Azavela Guerreira, Pandre Guerreira. Azavela Guerreira, Azavela, 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 Azavela Guerreira, aleluia, Patsimatu kana, Tukana, Azavela Guerreira, aleluia, Azavela Guerreira, Pandre Guerreira. Azavela Guerreira, Sirera não, mandou na sarava, tá doutor sai. Sexta peleira, se me cabe fetchetu, Antuni laku, bayana ini kenjet. Ira fitsia, ramira deminifu, ramira dehiana. Hallelujah, Sarisana, Rita Bilazaya, Banana, Natra, Allah, Break. Cantera que não, sampai cantera que não, tambayan canal, canal zailota, lota menina me serra naquele, pena que vem fibera na wazi, a mira delícias abata que rego. Libera mare tamedi to ama. Hera fitsia, la mirada minita, la mirada riana. Hallelujah, salsa, elita dilazaya, banyara batana. Let's go. La pizza, la mirada minita, la mirada riana. Hallelujah, salsa, Sara bela hizi, Sara bela hira. Hapa si Sara hira na karifaita na wazi. Hata velina hira vitana fa Sara bela. Hallelujah. Sana ka, sana masina. Hey,
Kita merapulan zat serif. Itakana panolalan panolalan na ira 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 tuplo sama izyalan panolalan panolalan na what you know? What you know? Nikasi kali huku nitakulala. Hallelujah. Nitakulala. What you know? What you know? Mana sechana ifu. Hallelujah. Nitakulala. Wote wanapata fedha. Hallelujah. Sikara lasana pafy malalo amin'ny tompo tonga eto. Kapenao mba raisy tanana leo akaikinao aloha. Raha izay olona roa olona telo farafa kely. Alleluia. Ity fiangonana ity dia efa nitsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ho toerana anjakan'ny fifankatiavana tanteraka, mianatra ary mitombo amin'izany isan'andro isika. Alleluia.
manara-baovao tsika tena liana biao ny amin'ny adiny Israely sy raha ankehitriny zay tena misitona ny mason'izao tontolo izao ary tena mampivarahontsana tokoa miamivoatra ary inona hoe hitondra ho any amin'ny fatanterahany fananganana ilay tempolo fahatelo izay idinany Jesosy anjaka ao a Jerosalema ao aorianany fiakaran'ny fiangonana any an-danitra, izany hoe tsy fantatra na antitoanty ny fotoana voatendrindray hiakarako sy hiakaranao ho any aminy. Mila vonina ianao, misy zavatra be dia be amboarina. Aleluia. Ary izany no hitondrana fampianarana ho antsika amin'ity androany ity. Tena zava-dehibe mihitsy fa na inona nananao rehefa tsy ao anatinao ny fanahy masina dia verimaina fotsiny. Vola tsy manome fifaliana, tsy manome fiadanana, fa raha ao anatinao ny fanahy masina dia milamina ny zavatra rehetra. Indra moa hoe olona manan-karena manana ny fanahy masina ianao, voninahitra tena tsara. Haleluia! Noho izany dia hitondra anao ity afatra ity, atsangano ny rava. Zay no loha hevitra entina amintsika amin'ny dian'ity. Inona tsara hoe azafady? Afaka mba hitenleo akaikinao hoe venao io rahavavy mahafinaritra be, io rahalahy mahafinaritra io, atsangano ny rava. Mba teneno rahalahy ry sara io akaikinao io, atsangano ny rava. Sika rehetra miara-miaraka isa roa telo. Aleluia. Romanina toko 7:20. Romanina toko 7:20. Mateo toko 4:7-20. Koritianina voalohany toko 7:7-7. Isaia toko 4:20-2. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo teny ireo. Ezaka aho mba tsy hanao toriteny mamona aminaina. Sy vanaka izany tiako anao amen izy. Na dia somary mangatsika aza ny andro sady mba mihetsiketsika ianao rehefa mba manao aleluia zany ianao dia mba manao an'izao, na dia tsy fataonao aza amin'izay mba mafana ianao. Rehefa mba taitra ianao dia mba afaka mitsangana, afaka mitsambikimbikina kely ianao amin'izay ianao mafana. Aleluia. Aleluia. Romanina toko 7:20. Toy izao ny vaky ny tena ny anaran'i Jesosy. 1:20. Ary raha ny fanahy izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny. Izay mitoetra ao anatinareo. Izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy Kristy, ny fanan'Andriamanitra dia mitoetra ao anatinao. Amen na satsy amen. Io fanahy izay mitoetra ao anatin'io, ilay fanahy Kristy, fanan'Andriamanitra ihany koa, no nentin'Andriamanitra nanangana an Jesosy. Aleluia. Mateo toko 4:7-8. Mateo toko 4:7-8. 4:7-8. Izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambony ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako, ary vavahadin'ny fiainantsika tsy aresy azy. Hoy Jesosy, aoriko na atsangako ny fiangonako. Teraina tompo. Aleluia. Jesosy dia mpanangana. Ny fanahy Kristy dia mpanangana. Aleluia. Koritiana voalohany toko 7:7. Koritiana voalohany toko 7. Koritiana voalohany toko 7:7.
fahasivy. Andininy fahasivy. Ny andininy fahasivy. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sa n'Andriamanitra sitrany arafitra Andriamanitra ianareo. Na azo antsoina ihany koa azavaina hoe atsangan'Andriamanitra, aorin'Andriamanitra ianareo. Araky ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tahaka ny fanao-pitarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo tsara na bozaka na mololo eo ambony fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Farany Isaia 41:1-4. Isaia 41:1-4. Izao no lazainy Jehovah: ny lanitra ho seza fiandrianako, ary ny tany ho fitoeran-tongotra. Trano manahoana moa no ataonareo ahy? Ary fitoerana manahoana no ho fitsarako? Fa izao zavatra izao no nataony tanako, ka dia ary izao rehetra izao i Jehovah. Nefa izao ny olona ho tsontsovoko, dia izay malahelo sy tontolo fanahy, sady mangovotra noho ny tenikio. Aleloia. Atsangano ny rava. Entanina isika, didina isika, raha manana fo makatò meno ny teny mba anangana ny rava. Any amin'ny bokyny Isaia 40:5 dia ny teny Jehovah fa 12, ary izay taranakao no anangana ny farava ela, ary naorina atry ny fahagola no amboarinao. Dia raha ny tompo amin'izany mba ho taranaka vaovao ane izao sy anao, ho mpanangana ny rava. Aleluia, aleluia. Ho mpanangana ny rava ne ianao, ho mpanangana ny rava ne ianao. Aleluia. Voalohany, ny fanahy masina dia fanahy mpanangana. Zay manaiky an'izany tiako mba hideran'ny tompo izy. Romana 9:1-20 dia milaza tsara fa raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no anangana ny tenanareo mety maty, dia ho velona ianareo. Ny fanahy masina no nentin'Andriamanitra nanangana an Jesosy Kristy. Korintana 1:5-4. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny. Any Efesiana 1:20 sy 20 dia niteny Paoly apôstôly: ary ny fioarany alehiben'ny hery no atsika zay mino araky ny fiasan'ny herin'ny faherezana zay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ny fanahy masina izany no hery nampiasain'Andriamanitra nanangana an Jesosy Kristy. Perana ny tompo amin'izany. Aleluia. Ny fanahy masina no nampiasain'Andriamanitra atateraka ny sitrapony ho amin'ny fananganana ny zanany. Aleluia. Fanahany Kristy ihany koa io, satria Jesosy dia mpanangana. Haleluia. Ohatra, any bokin'ny Jaona 2:2-5, Jesosy dia nantaniny olona hoe inona ny famantaranao, dia hoy Jesosy: raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Averiko a? Nantaniny olona famantarana, satria be dehibe ny sandoka, be dehibe ny milaza izao no izy. Dia nantaniny olona satria tsy teo voafitaka izy, dia alala ny tena marina ny ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy: raha vao ity tempoly ity dia atsangako amin'ny andro fahatelo.
na afaka telona dia atsangako. Ny Jiosy dia nandrava azy, namono azy. Ny ota no nahafaty an' Jesosy. Izany hoe ny ota no mitondra fandravana. Fa hoy Jesosy, atsangako, afaka telona. Alleloia. Io zany no famantarana nomeny Jesosy ny Jiosy mba alalana fa tsy sandoka izy. Iraky indray izy. Avy amin'Andriamanitra izy. Fanaraka tsara amin'ilay voalaza ny faminaniana hatramin'izay izy. Alleloia. Mahatsangana izay ravain'olona. Mahatsangana izay ravain'ny faotany. Mahatsangana izay ravain'ny fahavalo. Inona mba tena mantarana anao? Fa tena izy ianao. Inona no tena mantarana anao? Fa irak'Andriamanitra ianao. Inona no mantarana izao tontolo izao anao? Fa manana ny fanan'Andriamanitra ianao. Zanak'Andriamanitra ianao. Inona ny famantarana? Fa manana ny fanan'i Kristy isika. Avelao ny hafa andrava, fa ianao kosa manangana. Avelao fa valamotika ampizarazara, fa ianao kosa okanangana izay nipotehany fahavalo. Halleluia. Ny hafa mandrava, ianao manangana. Ny hafa mamotika, fa ianao manorona. Ny hafa mamono, ianao mamelona. Raha tenao anatinao fanan'Andriamanitra, zany no alalana tena fanan'i Kristy. Halleluia. Ariary vokatry ny fanahy masina aorianan'ny Pentekosta dia mila famantarana. Renao mihitsy tokony zatoetra ny fanan'Andriamanitra ao anatina. Zany famantarana no tenen'i Jesosy. Inona mba famantarany? Be deaibe ny sandoka, zay izy, zay tahaka an'izao. Fa hoy Jesosy, raha vao ity tempoly ity. Tsy nandrava tena izy. Manondro ny hafatesany io, matiny amin'ny ota. Kristy dia voalaza fa ny felona fasao. Afantatry Pilato tsara izany. Felonana, atoerana, sesy. Ny sasany faotana ny faratsy mpanahy dia maty Kristy. Izy dia voalefina noho ny faotanareo. Raha vao ity tempoly ity izy, atsangako indray. Halleluia. Manana ny fanan'i Kristy venao. Firy ny kristianina manana ny fanan'i Kristy. Firy ny mpitarina tena manana ny fanan'i Kristy. Firy ny tena irak'Andriamanitra tena manana ny fanan'i Kristy. Ny tena fanan'i Kristy ny famantarana azy, manangana izay ravain'ny fahavalo. Halleluia. 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 Koa velao ny hafandrava, fa ianao manangana. Ndao anangana. Ndao anangana. Halleluia. Ndao amelona. Ndao amerina amin'ny laona indray. Teraina ny tompo. Fa tsy ve ny fanahy masina tena zao hoe tena nisy fanatrian'Andriamanitra. Tsy zany. Tsy zany. Ezako moa ny olona tsy teny feno koa ny katolika, feno koa ny FJKM, feno koa ny voaloha, feno atsy, feno atsy. Fa inona le famantarana? Omeo an'izao tontolo izao. Halleluia. Halleluia. Raha vao izy, fa ho atsangako. Be deaibe ny faharavana misy ankehitriny, fa mitaza fotsiny. Be deaibe ny fampitehana misy ankehitriny, fa mijery maso fotsiny. Be deaibe ny fahafatesana, fa tsisy mpanangana mihitsy. Atsangano maty, hoy Jesosy. Afereno amin'ilany, afereno amin'ny fiainana. Vitanao zany, fa anatinao ny fanan'i Kristy. Teraina ny tompo. Alleluia. Mba vonina hiaraka amiko venao anangana. Engany mba mpanangana ianao, engany mba mpanangana ianao. Fiainana ara-panahy, fiangonana maro, tokatrano maro, potika rafa. Fa ianao any anangana. Tsy masaka mijery olona rafa. Tsy masaka fiainana, tanora, lehilahy vehivavy maro potika. Fa tianangana, tianangana, tianangana. Fifaliana ho anao mahita zavatra anankiray mitsangana mba ho voninahitran'Andriamanitra. Marary malahelo ianao, aizy ihany,
potika rava tsy hoe faly fotsiny hoe ny adalany izy ny tsy te aiaina devolina namotika azy voatana namotika azy fa Kristy ny teny atsanga kozy izy. Halleloja. Zany ny olona manana ny fanahiny Kristy. Halleloja. Oe Jesosy ahoriko ny fiangonako. Mateo 5:20. Zany ny iraka ho azy ny rana izy hanangana ny fiangonany. Io dia nanomboka tamin'ny andro Pentekosta, ny asan'ny apôstôly 2:4-7. 2:4-7 ary izy rehetra nino dia nyray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra namity ny tany sy ny fananany ka nosarainy tamin'izy rehetra arak'izay ny ilainy. Ary dia nyray sana isan'andro izy ka nazotona teo kianjan'ny tempoly ary namaky nofo tao amin'ny trano taninakanina tamin'ny fifaliana sy ny fatsoram-pony teran'Andriamanitra sady nahita fity tavoaka rehetra ary ny olomonjena dia nampiny tompo isan'andro isan'ireo. Terahina ny tompo amin'izany. Eo amin'ny 5:4-30 dia mbola miteny toy izao ihany koa tao aorian'ny andro Pentekosta ny 5:4 ary ndray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanonana ny fananany ho azy na dia ray aza faniombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribenina nambarany apôstôly sy nitsanganan'i Jesosy tompo ary fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra. Halleloja. Halleloja. Ahoriko ny fiangonako i Jesosy nanomboka tamin'ny andro Pentekosta ny vanim-potoana nananganan'i Jesosy ny fiangonana. Andriamanitra dia manangana ny tranony. Ny fiangonana no tranony. Terahina ny tompo. Inona hoe ny tranon'Andriamanitra? Fa tiako milaza aminao fa ny fiangonana dia vondron'ireo mino. Ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino. Ny angona teo amin'ny toerana anankiray izay nino. Halleloja. Halleloja. Ny fiangonana dia vondron'ireo mino an' Jesosy Kristy, vondron'ireo olona izay novonjeny Jesosy Kristy, no ny finoana azy. Mitombo isa andro manalo. Amen. Amin'ny alalan'ny hetsika ataon'ny fanahy masina, amin'ny alalako amin'ny alalanao, amin'ny fotoamatsika fanahin'olona fitadiavantsika ireo very, ireo mpanota, famerenana ny maro amin'ny fahamarinana. Halleloja. Matetika 8:20 dia milaza ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Matetika 8:20 dia milaza hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana ho vavolombelona. Any amin'ny Petera 2:7 dia milaza Andriamanitra dia tia ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba ho tonga amin'ny fibebahana. Terao ny tompo amin'izany. Halleloja. Tsy hainao mihitsy ny tokony hanavakavaka. Tokony hainao mba tena anana ny fanahin'i Kristy. Ohatra tsisy afinafina. Ka ianao indray no anivana. Ianao indray mitondra maso-tsovana eto. Fa Andriamanitra tia ny olona rehetra. Na Sodoma ito, na Mamolavo, na iza dia tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana. Misy mpanota tonga eto. Natao hitondrana mpanota eto fa tsy natao hitondrana olona masina. Tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Namela ny 7:70 marina izy ka nandeha nitady. Namela navelany teo fa nirolo izy nakany amin'ilay anankiray very. Raha manana ny fanahin'i Kristy marintsika dia tokony hanana fironana
amin'izay very any amin'ny mpaloka. Halleloia. Tino tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Inona ny antony? Jesosy anangana ny tranony, anangana ny fiangonany. Halleloia. Tsy mitoetra ao amin'ny rindrina efatra Jesosy. Tsy liana ny endriky ny rafitra na vato na biriky io. Tsy ao amin'ny trano izay naorin'ny tanan'olombelona Andriamanitra, fa isika no tranony. Halleluia. Halleluia. Tsika dia manao an'ity hoe tranon'Andriamanitra. Fa rehefa tsy atsika izany dia verino mijanona eto ny tompo. Izy ny ataonao gardien sady mangatsika be ty mbola tsisy varavarana. Tsy mipetraka amin'ny trano izany Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy. Halleluia. Andriamanitra dia fanahy. Tsy mipetraka amina materiely, tsy mipetraka amin'ny vato, tsy mipetraka amin'ny hazo izy. Satana mipetraka amin'ireny. Kalanoro mipetraka amin'ny fitsapitsaka ary amin'ny body akondro, ary amin'ny kily, ary amin'ny izao hazohazo fotokazo rehetrarehetra izao. Fa Andriamanitra tsy liana amin'ny rindrina efatra. Lioka 2:20, andininy 5:5. Jereo tsika amin'ny Lioka 2:20, Lioka 2:20, andininy 5:5, andininy 5:5. Ary nisy nilaza ny tempolo fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Ary hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro izay tsy havela isy vato mifanongoa eto ka tsy horavana. Itsika olombelona indray be zesta. Manino itsika olombelona? Poerapoera. Mavita trano, mavita tempolo. Tiako mba tsisy olona irere mihitsy eto. Zary tsy mirere. Tsy mainka fa ianao. Ianao nga nanao ty planina ty. Ianao tsy mahay maçon kory. Nanandany 4 miliara teto ianao, tiako ianao tsy irere amin'ity mihitsy. Horavainy tompo ity raha ity no irere atsika. Tsy mipetraka amin'ity trano ity izy. Fa ny olona voataona eto, ny olona miovafo eto, mirano fankatianonenany. Halleluia. Fa mavita trano kely, manitatra kely. Na briky io, na vy io, na volamena io. Dia izany tondrana ny sasy. Avy tompo, vy kely ange ianao e. Dia nany amin'ny tempolo dia ao ny sasany manao selfie. Afaka manao selfie eto ianao e. Tsy maninona, tsy afaka manao selfie eto ianao. Fa ny tiako lazaina dia tiany olona mihitsy. Avy ianao tompo, ino dia mandany andro ny tompo. Dia faly ery fetera andao ange, nataony raha izanay. Dada sy mama mihitsy nanao ny fiangonana io. Ndao hijery dia nijerena, zany ny frapa, zany ny tempolo zany, zany rafitry ny tempolo zany, marbre io, io zao million io jereo. Dia iny tompony amin'ireo zavatra hitany masonareo reo, iriarianareo, tomponareo, tsisy avela, isy avela vato, hifanongona dia ray azy. Tsy malina n'Andriamanitra rindrina. Amena sa tsy amena? Tsy malina n'Andriamanitra ny alehibe ny trano. Halleluia. Moanany amin'izany tsika. Tsy lehibe mihoatra no tempolon'ny Solomona, Jeremia 7, andininy 12. Jeremia 7, andininy 12. Jeremia 7, andininy 12. Indiny 12. Fa mandiany ianareo any amin'ny fitoerako izay tao silo. Dia ilay nasiako ny anarako tany am-boalohany ka jereo izay nataoko taminy. No niara-tsy ny Israely oloko. Ko ankehitriny i Jehovah satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo. Ary miteny taminareo eny ny fomarainako ka niteny taminao nefa tsy noinonareo. Ary niantso anareo nefa tsy novalianareo. Koa dia ho toy izay nataoko tamin'ny silo nataoko amin'ny trano. Izay efa niantsona ny anarako sady itokianareo sy amin'ny fitoerana izay nomeko anareo sy ny razanareo. Jereo tsara. Jereo sisilo. Io nametran'Andriamanitra ny anarany voalohany. Lasa hikabota. Satria tsy niany faoka anareo. Ary satria tsy niany faoka anareo dia takan'izay nataoko tamin'ny silo koa no ataoko amin'ny trano.
zay ny antsona ny arako miresaka any Jerosalema izy eo. Andriamanitra tsy liana amin'ny trano. Okanao tsy trano no ifatohan'ny sainao, rindrina efatra. Aza mifantoka amin'ny habeny trano fa isika no tranony. Halleluja, halleluja, halleluja. Lopeva isika tompo isan'ny olombonjeno sa mameno trano fotsiny. Ny amarotsika olombovonjy, ny amarotsika milo an Jesosy. Jehova dia Jehova tompony maro. No ahoriko ny fiangonako. Misy rafitra be dia be mitsangana eo mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny rahony, dia mila mitombo ihany le rafitra fanan'olona ny rafitra sika ny tranony. Halleluja. Dia raina ny tompo amin'izany. Korintana 2:7 san'Andriamanitra sy trano arafitra Andriamanitra ianareo. Halleluja. Le fiangonana izany isika io tsy miresaka rindriny tsilo, tsy Jerosalema io, tsy tempoly namboarin'ny Solomona natsony io. Andriamanitra fanahy. Tantakony ahoana ozy izy no amboarinareo a? Tantakony ahoana no amboarina lanitra aza? Fatokana ihany no oby an'Andriamanitra eto tany ny fonao. Halleluja. Ny fotsika tsirairay avy. Olona mitoritory fo, olona ho amanety tena. Noho izany raha lasa anabavy, isika ny trano arafitra Andriamanitra. Arafitra. Isika zany ny trano, isika ny biriky, isika ny akory. Alainao dia arafitra, dia ampiana anankiray, dia ohatran'izay hatrany hatrany. Dia mitsangana iny, dia lasa trano fanahy. Tsy trano biriky, tsy trano pina vitre, trano fanahy. Inona tsara ho azafady? Halleluja. Andriamanitra dia fanahy, ara-panazany ny tranony, fa tsy hoe ara-nofina ara-materiely. Mitoetra ao amin'ny fanahy izy, dia ao amin'ny fotsika. Isaiah 7:5-5 mitoetra amin'ny toritory fo, mitoetra ao manety teny izy. Halleluja. Isika dia antsoina hoe trano velona, trano fanahy. Etera 1:2-5 ka dia atsangana koa ianareo tahaky ny vato velona. Halleluja. Izao le vato. Hoy Jesosy tamin'ny Petera, ianao le Petera egal la vato. Misy ilaiko anao. Eo ambony ty vato lampy ity. Iza manondrana izy io? Jesosy le vato lampy. Eo ambony le vato lampy, vato fehizoro. Isika dia miorina ny fanorenan'i Kristy. Jesosy le fanorenana. Dia ambonin'iny dia misy vato. Dia iza le vato? Petera vato anankiray. Ianao vato anankiray. Vato velona. Halleluja. Dia aorina miaraka atsangana ho tonga trano fanahy. Ho fisoloana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Halleluja. Halleluja. Dia aorintsika, dia itsika reto miara mirafitra. Teneny leo kaikinao miara mirafitra hoe. Tsy hoe miara mirona ohatran'ny mpamosavy fa miara mirafitra. Fa matotra tsara. Jereo biriky io. Iza zao nandrafitra an'io. Tanany zary ty ohatra mahita ny tanany rahalahy Michel eto. Io vao jerena tonga dia fantatra ny rafitrany. Dia raha vao tsy azo atao miady maso zany, fa tsy maintsy mifamatotra tsara, fanindran-dalana tsara, mahitsy tsara. Dia tsika miara rafitra ao amin'ny Kristy. Halleluja. Miraikitra tsara, mipetaka tsara. Dia miakatra miaraka amin'ny famatorany ato ambany. No afana miakatra fa rehefa ambany eo tsy mipetaka tsara. Mba jereo taranaka ao aoriana.
farenao firaisana ao fankatiavana mba hafany trano miakatra haleluya oko fianaranao any mino ianao ao fitiavana haleluya fa mbola mandrafitra ny tranony Jesosy mialohan'ny efineny amin'ny rahany haleluya koa isika no vato velona aorina mba ho tonga trano fanahy dia onona ao amintsika amin'izay izy aleluya Korintana faharoa fahaenina fahaenina folo isika ny tempolin'Andriamanitra velona araky nataon'Andriamanitra hoe aorina onona eo aminy sy andeha eo aminy aho ary izy oloko isika ny tempolin'Andriamanitra velona iza hoe ny tempolin'Andriamanitra velona tsy ty trano ity zany asiana etazy ty fa tsy ty mihitsy azonao asianao soratra mihitsy hoe tsy ity tsy akoron-drano dia mamparary fony sasany azy zany ka tsy zay tiany sasany koa io fa zay lazainy tenin'Andriamanitra aleluya aleluya satria hoe nandany vola be dia marary fo amin'izany mila mandeha lavitra kokoa itsika ohatra hoara-panahy amin'izay aza mamitaka olona haleluya Andriamanitra fanahy tempolin'ny Solomona mba fantatra hoe 4 miliara moa ny lany tamin'io volamena 4 taonina amin'ny taonina Davida tena nolotra volamena ano any amin'ny 100 taonina mahery 100 taonina amin'ny 4 taonina hoe jereo amin'ny baibolinao dia 4 miliara moa zany 4 miliara amina milliarde dollar zany akoatra ny meny Solomona akoatra ny meny zany nananganan'io volamena ny dalazy inao karo volamena ny rindriny finosona volamena io fa tena tonga dia afoy kosa izy ny lovako tsy zavela vato ifanongoao dia zao verina nangana ilay tempoly fahatelo ny jiosy ankehitriny satria mativa hiverina tsy ela Jesosy Kristy ary anjaka ao Jerosalema fa ny tiako lazaina dia izao tsy ny trano ny toeran'i Jesosy fa izy isika ny tempolin'Andriamanitra aleluya rindrina viavaka iteny ty trano ty ve tena itsika ny fera viavaka itena itsika izao senano iteny haleluya isika ny tempoliny isika ny tranony haleluya tempolin'Andriamanitra velona tena mitopony zany mihe velona mihetsika miainy manana fihetsem-po manana faniriny terena tompony zany haleluya araky nataon'Andriamanitra hoe honona ho aminy ao maninona no afaka miteny itsika nanomina no tenena hoe itsika ny tempolin'Andriamanitra satria ny baiboly iny ny teny Andriamanitra miteny hoe honona ho aminy aho honona ho aminy aho hiditra ho aminy aho hitoetra ho aminy aho izy le Manuel amintsika Andriamanitra raha misy natelo mivory amin'ny anarako dia eo avony aho haleluya haleluya naiza ho avy ny fotoana hoy Jesosy tsariky ny nataonareo hatramin'izay sy ny fomban-drazana sy tany elotany ve tsy maintsy makany tendrombohatra fa Andriamanitra dia nitady mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana satria Andriamanitra dia fanahy izy haleluya haleluya koa isika ny hoe isika maneho fiambonana ane zany firaisan-tsaina izany fahafenona mba hatonga ny rafitra rehetra ho tonga feno ka ho tonga trano ahazonenana isika trano rafitr'Andriamanitra aoriko ny fiangonako dia manomboka mandrafitra ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina satria ny fanahy ny mpanangana dia manangana anao manovanao ho tonga vato velona nenao haleluya ho azon'Andriamanitra rafitra nenao satria ho vainy ny vonao tonga manam-pitiavana
Halleluja! Olo-baovao amin'ny Kristy. Voalohany momba ny teninareo tany felonana, fankalana, hokanana ny vokatry ny fanahy masina, fitiavana amin'ny mampandroso, mandroso ny fiangonana, mandroso ny rafitra, mandroso ny asan'Andriamanitra, mandroso ny fanjakan'Andriamanitra noho ny fitiavana. Halleluja! Dia isika maneho zany fiombonana, firaisana. Halleluja! Ampiasain'Andriamanitra mba anangana no sady akora ihany koa ampiasainy andrafetana ny tranony. Teboka anankiray averiko, isika tsirairay avy dia mpiasan'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra mba ananganana ny tranony ary akora ihany koa ampiasainy, sady tsika ny mpiasany, maçon, électricien, manœuvre, mety ferrailleur, mety ingénieur, fa tsisy mpanera kosa. Tsy mila mpanera eto. Ianao ve rehefa anao trano dia mpanera no alainao, mpandrafitra no ilainao, manœuvre no ilainao. Dia misy mpiasa be dia be eo, ary mbola isika koa no akora ampiasainy amin'izany. Halleluja! Voalohany, tsy olona tokana no ampiasainy andrafitra ny tranony na ny fiangonana, fa mila piasa maro izy. Korintana voalohany toko fahatelo. Korintana voalohany toko fahatelo. Korintana voalohany toko fahatelo, andininy. Korintana voalohany toko fahatelo, andininy fahasivy. Korintana voalohany toko fahatelo, andininy fahasivy. Manaraka tsara isika. Mbola ovenareo tompoko. Andininy fahasivy. Milaza ihany raha ohatra ka mamona aminay na. Andininy fahasivy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Inona tsara hoe? Ahoriko ny fiangonako i Jesosy. Andriamanitra manana ny tranony, manana antsika ho tranony izy. Dia mampiasa olona izy, hiara-miasa aminy. Dia raina ny tompo amin'izany. Dia izy io, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. San'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araky ny fahasoavan'Andriamanitra nomena, tahaka ny fanaom-pitamarika mainy nanaovako. Paoly zany nanangana, nanorona, nanitatra, nanokatra fiangonana. Ary ny hafa, mario tsara eo, misy hafa ndray mandrafitra eo amboniny. Toizako ihany. Nefa oka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Hitanao tsara. Isika rehetra, iza tsara hoe? Isika rehetra dia mandrafitra eo amboniny. Halleluja! Halleluja! Marina mety tsy pastory, mety tsy mpaminany, mety tsy apôstôly, ianareo. Fa isika rehetra dia mandrafitra eo amboniny. Dia raina ny tompo amin'izany. Halleluja! Raha vao tsy malala an'izay ianao, hoe ianao dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary akora anankiray ampiasainy hatateraka ny rafitra io. Dia zany mahatonga ny fiangonantsika tsy mety lasa lavitra mihitsy. Dia merina ny fisainanao tena miresaka amin'ny olona ty zava-panahy, miresaka amin'ny olona mpino aho eto. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Paoly no nanangana, nanokatra fotsiny. Ny olona rehetra mandrafitra eo amboniny. Ao fanaovana trano rehefa malala dia misy be dia be, misy olona be dia be miasa ao. Rehefa vita io dia maka mpanao finition indray. Rehefa vita io dia misy indray manamboatra mpanao installation fotsiny. Dia vita io dia misy indray atsona indray misy olona mpandoko fotsiny, mandoko. Dia ohatran'izany koa.
mila olona maro isika mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Afaka andrafitra ianao mba hisondrotan'io trano io isika tsirairay avy manangana eo amboniny ny dikan'izany. Oka ny olona hitandrina ny olona zay arafiny eo amboniny, hoe mandrafitra eo amboniny, manangana eo amboniny. Mila manangana ny rava itsika. Halleluia, halleluia. Zay ataonao rehetra atao fanjakan'Andriamanitra, ao fanomponan'Andriamanitra dia fananganana, fananganana, fananganana. Zay rehetra ataonao hoe oka mba hisoitona ny fanatian'Andriamanitra. Zay ataonao rehetra oka tsy androaka an'Andriamanitra. Engane mba hatamana ny fanan'Andriamanitra zay ataonao rehetra. Halleluia, teny, fetsika, zay atao rehetra tompony fikorotanana izy, tompony filaminana izy. Tsy niantso atsika ho amin'ny fahaloton'Andriamanitra, niantso atsika ho amin'ny famasinana izy. Zay ataonao rehetra oka hisintona an'Andriamanitra, mametraka hatrany tempolon'ny fanahy itsika, maniry ny onenan'Andriamanitra. Asehoy amin'ny asa sy fetsika rehetra zay ataonao izany. Ny rehetra dia didina eto mba hanangana, hitandrina tsara zay ataony. Oka ny olona rehetra hitandrina. Halleluia, halleluia. Andiny faharoa ambin'ny folo. Manangana eo amboniny isika volamena, volafotsy, hazo, sy ny sisa rehetra. Inona le hoe manangana eo amboniny volamena? Misy akora tsara tokony ampiasaina. Inona io? Ilay manosika ao anatina ao anao zavatra ny tena zava-dehibe ao anatren'Andriamanitra. Halleluia. Inona le manosika anao eto? Inona le manosika anao hivavaka? Inona le manosika anao? Le antony manosika anao no zava-dehibe. Halleluia, halleluia. Itsika dia atsanganao tempoly vato velona, manatitra fanatim-panahy, le fanatitra mitaky afo tena izy fa tsy afo tsy izy. Le afo le antony manosika anao ao anaty. Zay ma te mila mitandrina tsara ianao le zavatra atsanganao. Jereny mason'Andriamanitra toy ny lelafo ny fonao, le antony manosika anao amin'ny andro fitsarany Kristy. Ka rehefa tonga fitsarany Kristy dia levina daholo ny asan'ny olona rehetra. Raha ohatra ka tsy akora tsara anao ampiasaina. Tena zava-dehibe ny alalanao ity zavatra teneniko ity, ianao tsara. Ny mahasamy hafa ny hoe manao zavatra tianao atao an'ny tompo sy ny manao zavatra tiany tompo ataonao azy. Vaverena ery zay mahay. Averiko indray. Misy zavatra roa reto zay tokony fantatrao ny mahasamy hafa azy. Voalohany, manao zavatra tianao atao an'ny tompo. Inona tsara hoe le voalohany? Isika rehetra zao dia tianao zavatra daholo. Za mihitsy raha tonga ao fohy be, amenao tonga eo ianao e. Za mihitsy raha mahazo ny gitara elektrika io, meo azy frère, meo azy, anaovany azy. Za mihitsy raha mahazo micro, misy micro rinao e, io afaka miteniko ianao. Ny hoe mahay mihira e, veloko mba anaovako azy. Afaka mihena koa ianao e. Fa be dia be ny tianao zavatra. Tianao zavatra ianao. Zany raha zany micordo io raha za mihitsy haiko. Tsy manino zany tianao zavatra ianao. Halleluia. Tena le kaikinao za hoe tianao zavatra. Misy efa fetsy tsy miteny.
tianao zavatra ianao. Fa misy le anankiray faharoa zay tsy mitovy amin'ilay voalohany. Manao zavatra tian'Andriamanitra, tiany tompo ataonao ho azy. Le faharoa, manao zavatra tiany tompo ataonao ho azy. Manina tsara hoe mila mahalala an'ireo ianao zay tandremo tsara ny mpandrafitra, mila mandrafitra eo amboniny satria misy plany io efa misy vato milahatra ao ambany, ny apôstôly ao ambany, halleluja, mpaminany ao ambony, halleluja, ry rahalahy Daoda koa ao, raseta ao, ry pastera Tafy ao, zay ao, ny ao kaikinao mirafitra daholo. Fa avy avy anao mitetiteta avy any ianao, vita koa tianao zavatra ianao, mitandrema ianao, aza ny tenanao no asehonao, raha le voalohany no asehonao, raha izay no fetsika ao, dia atahorana ianao hiala amin'ny maritrano, hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hiala amin'ny teniny tahaka ny Saoly. Tianao zavatra ho an'Andriamanitra izy, Andriamanitra miteny aringano daholinao, na matavy na mahiary aringano, mbola mahita zavatra ndray izy. Tsika ndray miseho masina mihoatra an'Andriamanitra, isika ndray miseho mahalala mihoatra ny tompo, dia ozy izy matavitavy kosa rangaha leo anaovana fanatitra ho an'i Jehova. Tianao zavatra ho an'i Jehova, ataon'Andriamanitra iny zany, hiteny aringano tsy mila an'io aho, aneo matavitavy, matavitavy tsaratsara. Inona nataony? Vitan'izany nanangana, mivoaka ihany amin'ny farany, nanangana tsangam-bato ho azy izy. Ny olona tia manao zavatra ho an'Andriamanitra matetika miafara amin'ny fanaovana fahatsirovana ho azy, tsangam-bato ho azy, halalana azy, fiteraterana, fisehosehoana, fitiavan-teny, fitiavam-boninahitra. Zay hitomana anao sy tandrematsika dia tia manao zavatra tiany tompo atao ho azy. Misy zavatra tiany tompo ataonao azy, misy toerana nametrahan'Andriamanitra anao. Okitsika tsirairay avy alala ny identitétsika, ny toerana nametrahanatsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Alleluja. Raha tsy zany ianao dia anaonao foana, ary ny fanirinanao zavatra arak'izay tian'Andriamanitra ataonao ho azy, dia ahatonga anao hitoetra eo amin'ilay tena toerana efa nametrahany anao hatramin'ny voalohany. Halleluja. Eno kely tena miditra lalina, tena somary lalindalina ty tiako mba hiaino tsara tsika. Ahoana ny hatonga ny fiangonantsika ho lasa lavitra? Ahoana ny hatonga tsika ho tena fiangonana tena ho tonga lehibe indrindra? Tsy maintsy manana mpandrafitra mahaitsika, dia Jesosy, ary mila mitandrina zay mandrafitra eo amboniny. Ny zavatra tokony tandrematsika, tsy manao ny zavatra tiatsika atao an'Andriamanitra, fa kosa manao le zavatra tian'Andriamanitra ataotsika. Rehefa maniry ianao, maniry ny sitrapon'Andriamanitra ianao, inona no tokony ataoko? Irao a tompo, ampiasao a tompo, inona no tokony ataoko? Tefeo aho, dia atonga an'Andriamanitra ametraka anao eo amin'ny toerana tiany ametrahana anao. Rehefa tafapetraka eo amin'ny tena tian'Andriamanitra ametrahana anao ianao, satria ny Baiboly dia milaza miasa foana ny mpanao trano, raha Jehova manao trano. Halleluja. Ny tsirairay avy amintsika dia tokony haniry ny hoe Andriamanitra, inona ny tianao ataoko? Andriamanitra, apetrao amin'ny toerana tokony hisy aho mba hahavitako zavatra ho anao. Korintena voalohany 12:20. Andininy fa
20. Fandriamanitra efa nametraka zay rehetra momba ny tena, samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izy rehetra momba ny tena ny tonga ray monja izany tsony zay tena fa maro momba ny tena nefa ny tena ray ihany. Ary ny maso tsy mahazo amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao mitongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa mankelaitsika aza ny momba ny tena zay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena zay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa, ary zay tsy misy haja momba ny tenantsika dia jaintsika kokoa. Ajanoko hatreo. Andriamanitra dia nametraka zay rehetra momba ny tena eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Isika dia tsy na hoe tenan'ny Kristy. Halleloja. Andriamanitra dia fanahy. Ny fanahy, isika dia manana fanahy ao anatintsika. Isika dia tenan'ny Kristy. Satria ny fanahin'ny Kristy no ao anatintsika. Halleloja. Ka na dia iray aza ny tena, iray ny fiangonana, iray ny tompo amin'izany. Iray ny tompo amin'izany. Iray ny tena. Le iray lazaina eto. Dia tia firaisana ao amin'ny fahamarona. Dia olona zay ny ten'Andriamanitra. Na dia iray aza ny tena, maro izy ny momba ny tena. Ary Andriamanitra nametraka ireo momba ny tena eo amin'ny toerany avy mba halao saretsaina moa, mba halao saretsaina. Raha ohatra ka ny ty lohalika eo ty, eto amin'ny tendanao indray. Ny sofonao, eto amin'ny kibonao indray. Dia ohatra zany indray ny zava-misy eo amin'ny fiangonana. Dia lasa tsy mitombo, lasa tsy mitatra, tsy mirafitra tsara. Rehefa tsy mirafitra tsara dia tsy azo tohizana io. Mandrafitra zao ireo rahalahy ireo dia mijery dia zay frera, ohatrany tsy milamina. Raha eto rahalahy inzeniera dia mila jerenao tsy ambadika ato misy tsy milamina kely zay hitako eo. Vilana zay le izy. Dia namboarina tsetsemaingana io, dia namboarina tsetsemaina. Enjana koa moa ato raha animba mason'olona. Satria tsy azo hitarina io, vilana ilay izy dia tsy maintsy tapatapapenana dia tanay mety mivilana. Tsy maintsy mirafitra tsara vao misy mivilana, tsy mitombo rafitra io, tsy maintsy mahitsy tsara foana io hatrany ambany. Tsy afaka mitombo tsika, tsy afaka mitatra tsika. Meno tsara ve ianao? Malany olona 200 ity trano ity. Nezana ny ravainy io arina io jerenareo io arina io tsy maintsy feno afaka ray volany, tsy maintsy feno amin'ny anarany. Niza faly, niza tsy faly. Dia ianao no mandrafitra an'io tsy maintsy feno amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana na tonga an'io feno? Tsotra fotsiny. Mila mahalala fotsiny tsika ny toerana nametrahan'ny tompo atsika. Misy miditra any amin'ny tsy tokony hidirana, mipetaka any amin'ny tsy tokony hipetahany. Betsaka nipetraka eo amin'ny toerana tsy tokony natao azy akory. Ary zany mahatonga ny asan'Andriamanitra tsy mandroso tsara ary tara. Ary ny hafarany rafy. Raha vao manomboka maromaro, io jereo tsika miamaro. Zany mahatonga tsika miamaro firy zao nisan'ny fiangonana eto Madagasikara Jesosy mamonjy eo amin'ny arivo mahery. Firy ny pastera? 1000. Dia rehefa be dia be dia tsy manaiky tsony zany. Zay mila posta misimisy zay mba misimisy an'ity. Dia raikitra ny ady, dia misy trano an-trano, dia lasa misy akamakama. Dia iva tsy mandroso, rafo, dia lasa misy 67. Miala tsiny ho an'izay manaraka an'izao video zao. Dia lasa misy atsy, misy atsy. Dia atsona zay indao hitambatra, tsisy manaiky, misy ampahan'olona manaiky. Ao foibe. Maro zany. Dia misy manaiky ao sary, fa misy koa tsy manaiky. Oka hitsako tsotra. Inona ny antony? Tsy afaka mandroso mialehibe intsony itsika. Raha tsy haitsika ny mametraka ny tenatsika ao amin'ny tenan'ny Kristy, ary mahalala hoe aiza ny ametrahan'ny tompo aho. Halleluja! Halleluja! Talin'Andriamanitra sika, tsy hanao talin'Andriamanitra.
tsy hainao rery arafitra ny tranon'Andriamanitra isika. Haleluia! Mila olona ara-panatiko. Haleluia! Isika le akora ampiasaina andrafitra ho tonga tranom-panahy. Isika hoe no isika le akora. Haleluia! Haleluia! Ahoana ny atonga antsika ho tranon'Andriamanitra? Ahoana no atonga antsika ho nenan'Andriamanitra? Monina izy, monina ho fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Mila trano feno fitiavana izy, mila fiangonana feno fitiavana izy, mila olom-bavony sy mifankatiziny tikany. Amena sa tsy amanina? He masina, tsisy resaka an'izany eto. Afirinao lalana ny famasinana dia lasa maro mpanora-dalàna, mpanara-dalàna. Dia sarotra rotony amin'ny fomba aty, sarotra rotony aty, sarotra rotony aty, tahaky ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tamin'ny fotoan'andro. Eto ny Baiboly dia miteny Andriamanitra dia fitiavana. Haleluia! Tsisy biriky mihitsy tamin'andro fetanareo an'io biriky io rahalahy ve rahalahy Eli? Misy biriky mamaly veo. Raha vao mamaly tonga dia efa katsanao amin'ilay angady biriky iny alalany azy. Misy mivoaka tonga dia katsanana zany io, katsanana. Dia vao misy apetaka ny niveau, miseho azy mibotsim-bontsina. Miseho azy kapoy amin'in'ilay vodiny ray iny, kapoina miletika tsara. Misy mila tokony kapokapoina kely eto, mibontsimbontsina. Dia mipetaka tsara, mirafitra tsara. Dia inganany ray, jerena mipetaka ny niveau rehefa vita iny, dia minday ny biriky, dia io hitanao io. Amin'ny faran'ny volana, hitanao fa vita ny tapenaka. Haleluia! Firy metra mora laza ny avy, ny ary amin'ny farany ary zao, mbola miakatra eo amin'ny 5 metra mahery. Amin'io hitanao io, mbola 5 metra any ambony any. Dia manao an'izao, avo be. Fa manino zay ohatrany avo loatra. Dia tsy maintsy manamafy tsara ny ato ambany zay, manisy beton tsara mba ho mafy. Amin'izay mba tena na dia milingilingy azy. Raha tiatsika mba trano miorona tapoka hoana milingilingy hitany maso maro mijery anao ry Jesosy mamonjy. Haleluia! Mila mirafitra tsara ianao, avinavim-panahy, fiafara tena ho zavatra, mandehana ho fitiavana, ny fitiavana no manangana. Haleluia! Tamina fahatesan'i Jesosy Kristy, tsy natao mihitsy mifandrena amin'ny fiangonana, tsy niasa amin'ny fanahy masina raha tsy maty aloha Kristy. Ny fitiavana, tsy fitiavantsika n'Andriamanitra, fa fitiavany atsika. Nalora ny aino faty hamonjy atsika. Haleluia! Koa hoy lazainy Jaona eto, Andriamanitra dia fitiavana. Zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ho aminy ary Andriamanitra ho aminy. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy. Rehefa tonga teo, tsy nahita tempoly teo normal zany. Tsy nahita tempoly teo ao izy. Fa Kristy Jesosy no tempoliny. Mino tsara ve ianao? Tempoly, ahoana zany? Hoe izy ndray ny tempoly. Misy olona zany eo anatin'ny tempoly io. Izy aneo, izaho sy anao. Zay mitoetra ao amin'Andriamanitra ihany no hitoerany. Hoy Jaona eto, no mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ho aminy. Raha velatsika Andriamanitra hitoetra ao anatintsika ankehitriny, dia hitoetra ao amintsika rahatrizay. Amena sa tsy amena? Oka ho tempoliny ianao ankehitriny, dia ho tempolitsika izy rahatrizay. Haleluia! Rehefa tonga any an-danitra tsy hoe Jesosy mamonjy katolika tsisy an'izany. Foy be akoron-drano. Haleluia! Haleluia! Ny mpanorona aza ny miteny rehefa tsy mitandrina dia hikabotany misoratra eto. Tsy ny alebeny, tsy izany mihitsy, fa ny firaisana. Ny firaisana. Ny firaisana. Fahaizana mirafitra tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Fa aizatsika tsiraray avy ny fahendren'Andriamanitra ao anatintsika, fa atakaratsika faneketsika ho tariny fanahy masina zay mametraka atsika. Tsy hoe zao no tiako atao an'ny tompo, zao no tiako atao an'ny tompo, fa manontany tsara inona no tiany tompo atao. Haleluia!
mamonjy rafary. Halleluja. Mamerina ny many zay mamerina maro amin'ny fahamarinana, zay mamerina vita aza matahotra ry ondry vitsy, ataony tompo ina ondry vitsy. Zay mamerina ny maro, avereny zay, zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Be dia be reo any ivelany. Zay mamerina maro dia mirapiry tahaka ny famirapiratry ny lanitra. Halleluja. Isika no akora ampiasain'Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra, amena satria amena. Lanitry ny lanitra tsy omby azy. Mila trano fanahy lehibe izy. Halleluja. Ty n'izao tontolo izao, sino an' Jesosy Kristy zanany mba ho voavonjy ka hanana fiainana mandrakizay. Mba manana zany ve tsika? Nintsika le voavonjy eo mihitsy tsy miraharaha nintsika. Ahoana moa tsika maika ty hamonjy ny hafa? Mila maniazo misy ity. Naniraka anareo mba andesiamo ary areta ny vokatrareo. Rehefa tafarafitra iny dia afaka mampiakatra ndray tsika. Eo misy briky zao. Rahalahy Elio tsy maintsy rafitra reo tsara, misy briky 3,000 nampidirina tamin'ny herinandro ambony. Rehefa voarafitra tsara io dia afaka mikomandy ndray tsika dia mandrafitra ndray nareo. Tsy haiko misy firy ny mpino eto mitandrina sy Jesosy mahonjy ankehitriny. Navelan'ny ray aman-dreny teo aloha, navelan'ny rahalahy Daody, mirafitra tsara ve reo? Zay tsy miraharaha. Katsaka anaty lapoaly io, zay ty matanty ny pitsika. Tsy lapoaly ty tompoko. Halleluja. Lapoalinao any an-dakozinao. Ty lapoaly ity. Ty katsaka koa zanak'Andriamanitra nofitiny tamin'ny rano. Moramora le afinafiny. Tsy hainao ny maty andray, ary apoamo an'Andriamanitra mpiandry sy mpitandrina rehetra. Tandreo amin'ny fiangonan'Andriamanitra zay nanaova fanahy masina anareo, mpitandry endrasanareo. Ny zay nofitiny tamin'ny rano. Kristy nividy azy lafo tamin'ny rano. Tsika tsy miraharaha. Eo tsy mifanaraka amin'ny hevitra. Mihevitra aho sa mihevitra Andriamanitra. Ianao ve manao ny trano fa tsy Jesosy Kristy? Ianao ve manao ny trano sa Andriamanitra manao ny trano? Oka tsisy eritreritra manana super de pouvoir na super ina koa zany moa, super héros. Tsisy zany ato. Na manana fanomezam-pahasoavana tahaka ny ahoana ianao? Baiboly dia miteny fa Andriamanitra nanendry ny sasany ho apôstôly, nanendry ny sasany mpaminany evangelista. Dia reny rehetrarehetra ireny dia nizarazaraina mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Dia nisan'izany koa ianao. Halleluja. Ianao ny akora anankiray. Ianao ny akora vato velona ianao. Fa tsy vato maty akory. Vato velona. Ako vato velona. Miaina, mietsika tsara ao amin'ny Kristy. Tian'Andriamanitra tena ho lehibe ny tranony. Tsareo tsara, zany ny olona manana ny fanan'Andriamanitra. Rehefa nanao trano an' Jehova, Davida dia niteny tamin'ny Solomona hoe ianao mbola zaza ianao fa dia mampahery ianao satria trano lehibe mihitsy no atao, lehibe ny Andriamanitsika, mba ho reny ny firenena rehetra ny lazany, atao lehibe ny tranon'Andriamanitra. Ka tsy atao lehibe ohatra ny akorin-drano akory. Miala tsiny mety misy koa miteny tena contre akorin-drano misy ty paster ty. Ho an'ny olona tsy ara-panahy tsara mety mitsara an'izany. Zavatra resako dia tena pura ara-panahy amin'ny lenta avo mihitsy. Halleluja. Halleluja. Jesosy mamonjy rindrina efatra. Jesosy mamonjy association. Jesosy mamonjy ilay famonjena sy ilay fiainana. Zay nahatonga antsika toy izao ao amin'ny Kristy. Dia ray nantompo amin'izany. Jesosy mamonjy ilay zavatra niraisitsika atahorany Davida. Zay azontsika mandehandeha eto Madagasikara hatrany ivelany amabo ny olona rehetra hiaino an' Jesosy. Halleluja. Ko Andriamanitra lehibe izy, tiany ny tranony lehibe. Zay mahatonga azy hoe atao mpianatry ny firenena rehetra. Mila mananga antsika
somary ny coince ny fiangonana tao anatiny atom-piangonana, pendrafa, misaraka, toboka, mila tsangana indray, mativa feny eny amin'ny raha anany tompo. Haleluya! Rehefa tsy vonona ianao, Andriamanitra hitady olona hafa. Misy mpiasa be dehibe teto, misy mamy, misy miady eto fotsiny ataony raharaha, dia tsy maintsy najanoko. Misy mandrafitra eo vilana be, dia nesorina, dia nampiditra hafa indray. Rehefa tsy haitsika ny miasa, tsy haitsika ny mandrafitra, ny tenantsika amin'ny hafa, dia tady hafa Andriamanitra, mitady olona hafa izy, mitady mpanompo hafa izy. Ireo mpiandry ony izay tsy nahitanana ny ondry, dia nilafina indray, dia hitady mpiandry aozy izy, araka ny sitrapoko, anangona. Ohatranao anana zany fanahy izany. Ianao hoe mazaka ny fidiran'ny olom-baovao eto aloha e, manao manao aleloia io. Esy. Te laza aminao aho a. Raha tiatsika tena andeha lavitra, amenna sa tsy amenna? Ho tonga fiangonana lehibe ity ary zany mahasaro mpiaro ahy mihitsy ary mahatonga tena mampianatra anareo. Ny asa fanompona dia tsy inona fa ny fitondrana ny olona anatona an' Jesosy. Ny asa fanompona dia tsy inona fa tsy za se a. Sy hainao dia ninona? Za CP, za cordeau, dia inona koa? Za mpitandrina, lehibe paritra. Tsy manino zany, iresaka fanomezam-pahasoavana indray. Za apôstôly, mpaminany, bisopy, trisopy. Afaka miteny ny zavatra resana daholo tsika rehetra, makasika amin'ny resaka atao hoe fiangonana. Fa ny asa fanompona dia tsy inona fa ny fitondrana ny olona anatona ny Jesosy any. Haleluya! Haleluya! Io fanatanterahana ny andraikitra sy ny asanao, tandremo, manimba fanal'olona, mampiverindalana olona, ka manao boka, mialvoza, fa na inona atao, tanjona, mitona fanahy, manangona fanahy, tahiry fanahy, mampitombo ny ambaindray ny asan'Andriamanitra. Ary mampitombo ny ambaindray ny asan'Andriamanitra tsy hoe voaloko tsara ny fiangonana. Fa ity tombo nisan'ny olom-bonjena. Nisan'ny olom-bonjena tena mpintompo isan'andro. Haleluya! Dia nitambarana ny fananana tsisy nalahelo. Haleluya! Mba izany eneno hita ato amin'i Jesosy mamony. Tsisy mpangataka, tsisy mpitsosa, fa ifanampy anay tsika. Tsy hoe manao an'izany mba hampisongadinana. Eo avy indray fifidianana. Dia nondranondrana eo indray, dia zarazara vola eo indray, dia mo tsara fanahy be eo indray. Aiza moa ny androso ny fiangonana? Dia isaky ny tonga ny fifidianana, dia miady miritaka foana. Ambanana toe-tsainana e! Fa na dia farany kely aza, tsintsinina za, tsisy epe, tsintsinina mihitsy. Afaka mampiasa anao ny tompo. Afaka mataona olona maro ny tompo anao. Afaka mametraka ny tanany aminao Andriamanitra. Zano io dia amela tantara tsy haiko kosehanao amandrak'izay ianao. Be be ny mpitanina sy ny olom-boafidy atao ny fiangonana ndray andro ano levo ny afo ny asany. Satria Andriamanitra mijery le antony ao anaty manosika azy. Na kely na lehibe ny andraikitra napetraka Andriamanitra aminao a, dia manandanja amin'Andriamanitra avokoa ny atsipiriany rehetra. Haleluya! Ny fotoanana olona diasan'Andriamanitra tokoa. Tsy misy mahay manantona raha tsy tao amin'ndraiko. Miasa foana ampanao trano raha Jehova manao trano. Izay olona nentin'Andriamanitra teto an'ity toerana ity, mba natsanganao ve, nahafaly anao ve ny fahatongavany teto. Mitondra ny fitiavan'Andriamanitra mba azon'Andriamanitra ampitondraisana ny fitiavany azy venao.
tsy misy mahay manantona ratsy tao am'ireny. Raha ny olona rehetra nidina teto am' Jesosy mamonjy na ianao aza miampy pastera ianao ary ny asako mihitsy aza salovaninao. Zay eto ny taona olona mandray ireo maratra aviatsy fotoana no ny atom-piangonana raha mbola misy ihany. Boripotsy manjono anaty koveta ka le koveta vaky inany azo atao efa sepitra le olona kinina mo dia tonga eto daholo dia avy any ianao dia ianao indray mitsena azy aveza ianao ny atom-piangonana mba moramora ty vava. Avy any mitondra kavinila sisa eseriny kavinao rahalahy. Ianao hoe mifanahy masina, ianao hoe mifanahy masina. Tsy avy antsony marina izy. Panota netoneto. Na dia misy vehivavy mitondra slima reto avelao izy ao. Fa raha misy ositra ao aminao, miaina famarina misy fanahy masina ao aminao, ny ositra ao anatinao dia mifindra makany. Raha hijeriny talohantsika tamin'ny andro ny akoron-drano fahiny dia tena nivoaka gazety mihitsy ary zay nanendrena ny ray aman-dreny hoe nitondra bomba mandatsa-dranomaso avy any an-dafy mihitsy ny ray aman-dreny. Dia rehefa le mitoriteny iny izy le mitoriteny le manipy manao dia rehefa le manipy manao iny dia tandrifiny iny dia mangovitra makoto. Dia nisy moa tena nijery mihitsy olona vaovao sendra tonga tao akoron-drano dia nijery sao dia misy fil hoe courant satria mihetsiketsika tsy tafapetraka mihitsy ianao. Ka na inona ny entinao avy any. Eto rahalahy Epafra miteny tamiko izy afaka miteny aminao raha ohatra tsy mino ianao. Fa mbola nanao kavina ny reniny natao batisa. Nanao kavina antanio izy raha tsy marina io izy io. Nanao kavina nataony Raoda Batisa. Ka izay zany hoe tsy araka ny fotom-pampianarana. Ianao hoe mamavoatra ny rahalahy Daody, ianao aza serinao. Pereny atsika mivoaka seriny mihitsy ianao. Sy trano raha lehilahy ianao. Nin'olona jamba miratra. Nin'olona ropilanina manidina iny ambony mandalo raha tonga dia tazomina fona tsy mihetsika ny ropilanina. Zany vitanao. Ianao alika manenjika anao tsy voajanonao. Dia ianao mahita an'izao zavatra reny misy masina ny fiangonana, mila diovina ny fiangonana, misy akana ny fiangonana. Ianao no akana. Ary eto dia mampianatra satria tamin'ny andro vaovaotsika. Halleluja! Amboary ny teninao. Ianao aza miavinavina ara-panahy miseho masina. Tondrany fitiavan'i Kristy. Tsy tiako mihitsy ianao ny andeha rehefa vita ny toriteny keto dia ampy zay. Fa tsy ndena hitanao araka ireny toriteny ireny. Araka ny toriteny inona mba malala menatra. Hitanao le tenin'ny pasteur iny, zao ny dikan'iny, ampikely. Maiza ianao mametraka ny tenanao eo amin'ny ametrahan'ny tompo anao. Tsy izay tianao tenenina, tsy izay tianao atao an'ny tompo. Dia hitanao fa androso ny asan'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Ny olona nentin'Andriamanitra teto ve mba natsanganao. Maro ny olona tonga teto zay. Rehefa misy olona tonga koa eto mba mahaiza mitondra teny. Mahita olona manamana katikatitra. Tononao, hitondranao problemanao. Ianao ve tsy tato am-piangonana? Atonao, sœur, sao dia mba misy vola kely mba trosaiko. Tsy banky eto mandana ny sipem. Dia eto ny kara-panondronao.
tsy tapitra vao misy olona vao metimety. Ny olona sahirana, ny mpanompon'Andriamanitra mpino vavaka mba atao mitompo akasiny foana, tonga le olona de tsy hainainao avy any, de raina ny tompo fa tsara izy mandrakizay mifamindram-pony. Tompo sakafo ny fony olona io, zay atao mivavaka sakafo ny fony, mba handray tena ny mainao ny mivavaka ry sakafo ny fony tompo. Fantsopitahinao a. Zany dolo mila tokony miovitsika. Halleluja, halleluja. Fitiavan-tena nenao foana, oka tsy sa mitady ny azy ny fitiavana, mitady zay ampandrosiny hafa. Halleluja. Misy mantra, misy manana eto, misy manam-pahaizana be dia be eto, ary mbola hitondrany tompo miliardera be dia be tsika eto. Eky ianao tsy anareo fa raha teo manao taintompo ianao manatona pasteur eto ambavaka, fa tsy ny olana misy affaire kely ohatran'izao manko a, misy ohatran'izao dia mba mila vola kely ohatran'izao. Efa tafitoina le olona, dia manantona le olona, pasteur tena misy olana be mihitsy, tena misy sera ohatran'izao iny, tena voany mihitsy zay, ohatrino 10 000 ohatriny. Dia vitany ve? Maizy ianao mitondra tena tsara, tonga avy any misy sera ohatra, any ny zipony, mbola vao avy any Babilôna voangana izy. Vandravandra ianao, tena Andriamanitra avolono masoko tsy jery zava-poana. Dia avy any ianao, tena sera azafady kely, ohatrany tsy fantatry na ny tompo manery ahy. Iza koa ny anery anao ao e. Raha ny tompo manery anao, ianao ary tsy tonga mony tsy vina andavanandro akory ka ny tompo amanery amanery. Ianao aza tsy mandoapafolo karena ka ny tompo amanery. Raha anery anao tompo dia ny tenanao aloha no asainy. Jery ao niany ao masonao. Fiaina tokatranao tsy mandeha amin'lohany akory ka ny tompo manery anao. Maika ianao hijery ny hafa. Iato ny tompo, manampy teto izy. Halleluja. Misy Andriamanitra eto, misy tenin'Andriamanitra eto, tsy ny teninao no teraka an'io indray, fa efa teraka indray ireo tamin'ny votsiny toloha dia ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Aza miampy ianao hoe ka zany ny tompo mampiasa e. Tsy mampiasa anao zany ny tompo. Jereo ny vokatra nentinao hatramin'izay. Vokatra ny jereo. Hainao ve ny taiza izay nentin'ny tompo eto? Mila mianatra an'izany itsika. Halleluja, halleluja. Aminay dia ohatran'izao ne paster, tsaroako mihitsy fondra lahy Daoda teto, zany foana manko nentsika. Tena tsisy hafa amin'ny zanak'Israely, Mosesy ihany. Matoa Andriamanitra naka mpaminany mpanompony dia sitrapony zay. Tsy ho faty zany ianao niza hamono anao a, raha tsy vita ny asanao. Amen sa tsy amen? Za zao na dia vononao tsy maty zany ahy e. Tsy maty lehilahy ty tsy maty. Halleluja. Raha tsy vita ny asako, rehefa vita ny asako a, na dia vao kingana kely zay tonga dia mihintsana. Na dia vary sosoa aza hoaniko tonga dia mahafaty azy zany. Amen. Amen. Ina mampatahotra anao amin'izany, ina mampatahotra anao amin'izany. Rehefa vita ny asanao, ny ilain'ny tompo anao a, na dia ny fahavalonao aza dia mahafaty anao. Jereo ny bokin'ny Apokalipsy. Fa raha mbola tsy vita ny asanao, na dia isy bomba atomika aza tsy mahafaty anao zany. Jereo le avion anjeran-tany ento vangana teo, matoly izy rehetra, izy rery ihany ny velona. Raha lasa nabavy amin'ny tompo, misy fotoana daholo ny zavatra rehetra. Dia matsiaro ianao, hoe taloha dia ty tena sarotiny mihitsy ny ray aman-dreny. Vao miditra ny akoron-drano dia efa misy sera mihitsy mitondra lamba hoany. Dia vao misy ambonimbony zipy dia sera azafady indrindra ny fanatrian'ny tompo, zairina aloha.
ampidibidino azo ampidinina ve ampidino raha mety iborotsaka eo farany io eny tsy manina amindra fo aminao ny tompo de sina lamba mety zay fomba fiasa taloha fa ny tompo samy manana fomba fiasany mino ny herin'ny fanahy masintsika halleloia halleloia ny akamaroanareo koa ny eto fotsiny manao zipolavy ina zao mampimianao zany iny eto fotsiny rahalahy mety manaova rehefa miala eo ka ina moa mahasamy hafa an'izany iny fa veloha tonga fivoazam-panahy tsy avy antsony marina ny tompo mpanota inao hainao tsony tsy finaritra mila mpanao fanafody manontany ianao aho rehefa andeha any amin'ny hôpitaly ianao marary ohatra ianao ohatra zany ianao zany voan'ny sery be ianao de afaka tsara ve ny serinao vao makany ianao fa tonga amin'ny dokotera ianao tena noraka zandray ianao mantoy le mahina tsapainy le dokotera ty hotezany mandeha mandeha nivetra laty stalany aretinao vao maka ty zay mihitsy le dokotera de finaritra mila mpanao fanafody fa marary raha mahita olo mavanao mbola marary fa tsy akora indrainao de teniteny azy lasa nabavy amin'ny tompo raha titsika ho lasa lavitra manangana ny tranony Andriamanitra madiva verina tsola eny amin'ny tompo eny amin'ny rahona Jesosy madiva katona varavara-pahasoavana andao tsika hiezaka anangana ny rafa ary farany tsy maintsy mino ny faminaniana isika halleluia mino mpaminany fenao iza mino mpaminany matsangana ambony ny tanany mino faminaniana fenao Andriamanitra de tsy manaonao foana raha tsy milaza ny aviny amin'ny mpaminany mpanompony ny taniko Job tsy verina amiko foana raha tsy matateraka zay nampandehaniko azy manana faminaniana ianao Jesosy mamonjy amen sa tsy amen halleluia salama faharoa amby 151 fa Jehova manangana any Ziona anangana atsika ny Andriamanitra Ziona tsy any Israely Ziona tsy tendrombohitra Ziona lay ampakarina Ziona izao sy ianao Ziona reo ibovintsy Ziona reo fifombadiny Kristy de reo ny tompo am'izany Jehova anangana any Ziona salama 540 avy eo Ziona izay tena fahatsaratareno mirapirata n'Andriamanitra hivoaka avy ao amiko avy ao aminao any ny famirapirata n'Andriamanitra mbola fantatra indray ny Jesosy mamonjy ao ariana kely aho amena mafy be am'izany amena mafy be am'izany ok ifankatianareo mba fantatry ny olona rehetra fampianatra ahoana ny alalan'olona atsika mba hideran'ny olona atsika hanomezana ny olona voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalantsika amin'ny firaisana halleluia ny olona tsy mahalala zany eny andray ositra tatsy retsy miala halleluia ny olona tsy mahalala an'izany hoe retsy a zao retsy a zao tsy hain'olona zany la ny andro ianao anazava an'izany mpanota miavery any amin'ny elo ihany Jesosy Kristy madiva everiny any amin'ny lany la ny andro fifandirana fanao ny olona vetaveta saina efa ny alan'ny fahamarinana fa izao ihany oka andeho fitiavana ianao fitiavana tsy mitadiny azy mino zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra mahatra ny zavatra rehetra halleluia raha lasana avy amin'ny tompo avy eo Ziona tena fa tsara tare Jesosy mamonjy amena sa tsy amena fa manontany aminao tena tsara tare ve izy zao taloha izy tsara tare vao tsara tare ve manontany tena tsara tare ve jereny efa mare vaovao fiangonana miketrina manao zao tena de ohatra ny tarenao iny mihitsy le fiangonana tsara tare mateo ty ahoana ny atonga an'izany teny fikasana ho tanteraka aminao ane zany ry Jesosy mamonjy zay atoko 7:24 zao lazainy Jehova tompo ino izao no efa nametraka vato eo Ziona dia vato voazatoetra vato tsara zay fehizoro vorona fanorenana mafy ka tsy mba ho taitaitra izay mino vato velona isy vato velona
ho vorona mafy indray ane ato amin'ny fiangonana. Halleloia, halleloia. Ary zao lazay ny boky ny mpanao salamo, salamo faharoa amby telopolo amby zato, 117 miangavy antsika rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Salamo faharoa amby telopolo amby zato, 117. Fa Jehova efa nifidy anjona ary maniry azo fonenany. Amen sa tsy amen? Le ziona aleo solotsika hoe Jesosy mamonjy. Miara mamaky tsika rehetra. Salamo faharoa amby telopolo amby zato, 117. Isa 2. Fa Jehova efa nifidy any. Ao ve nareo mamona aminay ni? Averitsika indray mandeha. Isa 2. Fa Jehova efa nifidy any Jesosy mamonjy ary maniry azo fonenany. Ity izy no fitsarako mandrakizay dory. Eto no menako fa efa niriko ity. Hotahina tokoa ny fihinananao, hofikisako hoanina ny malahelo ao. Ny mpisorona ao dia ampitafiko famonjena. Arivo tokoa ny oloko masina ao. Mafimafy le aleluia amin'izany. Mafimafy le aleluia. Ny fonina ato ty tany ity dia ho lehibe any amparany any. Efesianina 5:5-20. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonany, nanolorany ny tenany mba hanamasinany azy, hanadiovany azy amin'ny rano fanadiovana amin'ny teny, mba ho fiangonana tsisy tsiny fiketronana fa ho be voninahitra. Halleluia, tsisy toy izany. Halleluia. Verina voninahitra ho anenao ry Jesosy mamonjy. Mila manangana amin'izay tsika manomboka ato. Tsisy fiketronana na zay toy izany. Lohan'ny fiangonana. Jesosy lohan'ny fiangonana. Ahoana nataony mba tanteraka an'izany? Nanolotra ny ainy. Raha mbola misy mpitandrina, raha mbola misy mpino maro tena manolotra manome ampitiavana, miasa ampitiavana, tsy amin'ny fombafomba, tsy amin'ny fanaran-dalàna, fa amin'ny fahasoavana, amin'ny fitiavana, manana ny fanahany Kristy, miasa ho an'ny Kristy, manao zay tiany Kristy ataony. Dia izao olona zay ny ten'Andriamanitra tahaka ny Kristy tiany fiangonana dia manolotra ny ainy ary mahatonga ny fiangonana tsisy tsiny, tsisy fiketronana, be voninahitra. Mila miverina ho amin'ny fanahy manompo isika zay tao amin'i Jesosy. Halleluia. Fitiavana olona. Inona tsara hoe azafady? Fitiavana olona. Mba tena tia olona ve ianao? Mba jereo leo akaikinao. Jereo le any aoriana. Mba tena tia olona ve ianao e? Raha laha ao arindrinao nareo le aorianao, mba jerenareo zao olona zao. Mba tianao ve? Ianao rehefa mahita olona tokony tia olona ianao. Ny akoho tia akoho namany, ny alika tia ny alika namany, ny omby tia ny omby namany, ny olona tokony tia ny olona namany. Mba tia olona ve ianao? Mila miverina fitiavana olona alohantsika. Manatsahany olona rehetra, dia izaho mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Halleluia. Hain'Andriamanitra mitona olona eto raha vonina ho amin'izany itsika. Mila amboarina aloha izany nanamboarana nyity trano ity, ekena sa tsy ekena, fa ny tena amboarina ny fiangonana dia izao sianao toe-tsaina toe-po. Halleluia, halleluia. Zareo manina Jesosy nataona olona maro, tsy hoe nanasitrana ny marary izy, tsy hoe manao fagagana, fa rehefa mahita olona marary siny dia honenany fony. Zay alohan'ny fagagana fonena, ty olona hanitra olona. Tiako mba hiverina amin'izany ny anabavy rehetra, tiako mba hiverina amin'izany rahalahy rehetra. Halleluia, halleluia. Zany ny antony Pentekosta. Da tsy hoe resadresaka fotsiny, verenao fitiavana olona. Tena manolotra aina mihitsy. Ny olona ny biriky, ny olona ny vato velona, ny olona mandrafitra olona eo amboniny ho tonga vato velona. Mba fiangonam-betsika ny hiakatra raha ho avy Jesosy eny amin'ny rahany. Halleluia. Mba tianao feno ve ty trano ity e? Mba tianao hoe mba hisy malagasy
be dia be fa tsy afrikana. Za zao mahita mare any Afrika any be dia be misy fifoazam-panahy. Eto itsika mba tokony amin'ny zao ny adikinina koa. Hoavy zao fitoriteny any Fianaratsoa dia anita maso miara-mahita eto indray tsika. Dia jerena dia nipiny daholo indray tonga eo. Isany an'olo-tena dia mahita piny ty an'olo. Zao vo an'olo-tena. Isany afoiny faotany dia ty. Misy mitsangajanga hoe jostoka manatona ty piny. Mbola mamango any tsisiny ihany ka ia. Inona daholo zany? Ka izaho ane dia mitsotra, tena tsotra mihitsy aho. Mena mila zavatra pitsirina mihitsy nandray io ba io e. Anangantsika. Haleluya. Anina ho atsika. Dia ohatran'izao mba misy stratégie. Misy an'izany keo. Nga tsy mifanahy masina stratégie fa ianao ndray. Izao ane rahalahy niendry mataona olona dia inona le fahita. Zao rehefa tonga le fotoana hoe iza ny an'olo teny dia mba manantona eny mody manantona eny daholo. Za dia efa tsy mahavita. Tsy anala baraka teny eo. Indray paster sia mbola hibebaka. Inona daholo zany? Rehefa tena misy hitanao misy zavatra fetsifetsena tsy izany mihitsy. Manangana tsangano alony rafa. Haleluya. Ferena ho amin'ny fitiavana olona. Misy olona be dia be taon'ny tompo iny. Mijery atsika mason'olona. Manahoana ny fidiny? Mitao mitompo eto. Mahaiza. Tandremy tsara ny ataonao. Mitondra ambavaka. Fa tsy resahanao zao rehetra. Olona mpiaingonana rehetra. Avy aiza nareo? Nareo ohatrany 67 raha tsy madiso ah. Manao ny raha alain ohatrany manao ny raha milamina tsara ve? Efa zany mihitsy ny atongavany olona eto. Dia iala amin'izany. Ianao ndray mbola mampiditra. Ary any amin'ny afo be anao. Aiza? Any amin'ny afo be. Raha tafitoy ny olona io. Fezay ny olona efa tafitoy ny aminao. Dia ianao mbola manamarteny. Reny mahatonga ny reny manivana ny tompo. Ndao anangantsika. Ndao izay nafitiavana olona itsika. Haleluya.